Tonga eto izay papa mba hakatoro-hevitra avy aminao. Fantatrao ihany mantsy dia hamonjy hoe sekretera général ministère am-ponina. Dia tamin'ny andro iraisam-pirenena am-behivavy valo marsa teo dia omaly. Dia nanao kabary izy. Nanao ny kabary zany izy. Dia somary misy diso zany hoe zavatra noteneniny. Dia izay mba hoe haka natoro-hevitra aty aminao hoe tokony alatsy ve zay ve sa hoe tokony hamerina an'ilay kabary mihitsy satria misy zavatra diso ny zavatra noteneny tao anatin'ilay kabary. Aharako tsara ilay kabariny ilay kabary nataonao omaly zany. Ianao nijery omaly? Nijery tsara mihitsy. Dia momba an'izay mihitsy isaka tongavanay aty resaka amin'izany hoe sao dia tokony alatsiny ary izay satria izaho aloha tsy haiko mahatsapa tena hoe ohatran'ny mampiahana ihany ilay izy satria marobe ny olona nino anazy, marobe ny olona nijery teo koa. Zao kosa aloha e. Zany hoe zany ny atongavanareo aty ve le votoatin'ilay kabary ve ny tianareo hakana hevitra aty amiko zany le votoatiny amin'ny ankapobeny sa le hoe firafitry le kabary amin'le hoe mampikabary zany hoe le teny malagasy nampiasainao tao anatiny ve satria zao kosa aloha tsy adinonareo nareo zany ao anatin'le fikambanam-behivavy moa raha le kabary nataonao omaly ianao zany amin'ny sekretera général ministère am-ponina anao dia nandray fitenenana ao misolo tena le fikambanam-behivavy zay misy le kabary nataonao omaly zay le izy dia ina moa tsy mety amin'ireny zavatra tsara ka hitanao le izy zany nanoratra le kabary aloha tamin'ny voalohany dia hoe zany mety raha angaty dia rehefa nataoko amin'izay le izy omaly dia nazamy tena le izy mahatsapa tena hoe ohatran'ny misy diso ianao ve natsapa tena hoe tsy mety le izy sa ianareo tao anaty fikambanam-behivavy? Zaho aloha tena misaina tena natsapa le izy mihitsy ohatran'ny misy zavatra tsy mirafitra tsara le izy dia izay ny antony nahatongavanay aty aminao. Fa ny ahatongavanareo aty amiko hoe mipetraka ve zany tsika eo amin'ny toeran'ilay mpijery hoe ahoana fandraisan'ilay mpijery an'ilay izy mety hanananareo tsiny ve sa mipetraka ve ianareo eo amin'ny toeran'ilay hoe ianao nanao an'ilay kabary? Izy roa mihitsy satria izaho sady nanao anazy noreto koa mipetraka teo amin'ilay toerana ny olona naheno an'ilay izy azonao dia izay saika antaniko sao dia tokony averina ary ve iny sa hoe hitanao asiana fialana tsiny kely tokony ataonay zao aloha raha ny hevitro dia izao amiko manokana tsy nisy olana tamiko iny kabary iny tena nijery nanaraka an'iny hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany voatazonao tsara mihitsy ny toerana sy nandraikitra izay sahaninao ao anatin'ny ministera sekretera général ministère am-ponina ianao lazainao teo ny programme anasa amin'ny ministera tsy misy olana iny amiko aminareo fikambanam-behivavy zany tsy misy olana iny fa zao fotsiny ianareo zany miroro saina be amin'ny zavatra tsisy dikany miasa saina be hoe sao dia tokony ianao fialatsiny ina fialatsiny atao amin'izany zay vita dia vita fa io ny fijerin'ny olona iny raha ny hevitro ohatran'ny vomanga-bingo io any atenda no manitsy azy ohatran'ny vomanga-bingo any atenda no manitsy azy le vomanga zany le vomanga ohatran'ny vomanga-bingo io zay olona nijery sy ny aino an'iny kabary iny zany mandray an'izay fandraisana zany dia any atenda ny sainatsainana izy manitsy azy zany hoe nanisy ny vilambilana iny sy nety ary zay kabary nataonao aza miasa sainanareo fa zay vita dia vita fa tsy dia naninona ve aloha le izy lesy kosa aloha misy zavatra tsy nety kosa aloha voateninao tao anatiny tsy tanao zany fa nahinao raha mahita zany mahita an'izay fa zao zay vita dia vita zany hoe ny tonga lafatra fa misy ny tonga lafatra sa tsisy ny tonga lafatra tsy misy zay tsy misy ny tonga lafatra ary zay anakiananareo amin'izany dia misy an'ilay fitenenana hoe zay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy teny mafy tsara hoe aoka hitorabato azy zay dia ohatran'ny vomanga-bingo ka maninona adinonareo zany ohatran'ny vomanga-bingo tsy any ambava fa any atenda no manitsy azy zay zay dia avelao zay vita dia vita fa nareo ngefa nisy nanakiana aloha hatreto zay tapitra enjehany mieritreritra fotsiny nareo zany avelao am'izao sao tsara e